ao amin'ny Timoty 2:4 no akantsika ny afatra ho antsika zay te ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesany, mahatoky hatramin'ny fahafatesany. Zany no antom-pisiana tsara indrindra. Tady olona mahatoky ny tompo, mila olona mahatoky ny firenentsika, ary tsy mahatoky fe mahatoky fotsiny fa mahatoky hatramin'ny fahafatesana noho ny finoany. Misy zavatra roana telo ry havana ampatsiahivin'ny tompo amintsika, zavatra roana telo ampatsiahivin'ny tompo amintsika zay te ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Fahamarinana voalohany dia zao: tandremo ny namana, tandremo ny namana, na hoe tandremo zay ho namana. Ny atao hoe namana dia le hoe le namana akaiky, le meilleur ami, le namana ifampizarana ny manta sy ny masaka, le namana tena akaiky, le namana anana fifandraisana tahaka ny rano sy vary. Ilainy zany, fa ozy izy ny tompo hoe tandremo, safidio tsara reo namana ireo. Fa na reo fanampiana ho anao, na reo sakana sy fakapana ho anao, ka tsy hatonga anao ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Tandremo ary safidio tsara se ho namana ry havanao. Misy ohatra vitsivitsy eto, misy ohatra ratsy eto, misy ohatra tsara eto, fa zay hoe tadidio tavan'ny rahalahy, mandranitra ny tavan'ny rahalahy ry havanao. Sarobidy zany namana tsara zany. Ny ohatra ratsy eto dia Demasy. Demasy io any amin'ny Filemona 4:20 dia lazain'ny Paoly hoe mpiara-miasa, mpiara-manompo. Fa zao nandao an'ny Paoly izy noho ny hoe fitiavany izao fiainana zao, fitiavana zao tontolo zao. Aza minamana amin'ny Demasy ry havanao, aza minamana amin'ny Demasy fa animbanao zany. Aza minamana ihany koa amin'ny olona ohatra ny Alexandro, ery amin'ny 4:20 Alexandro mpanevo varahana, efa nanisy ratsy be loatra. Zany hoe isaky ny mifanenan'ny Paoly izy na mahita ny Paoly mitory ny fila zany tsara, dia ataony daholo zay hoe fanakanana, zay hoe fanoherana. Tandremo ny namana amin'ny olona ohatran'izany. Ary tandreminao ihany izy, miresaka amin'ny Timoty Paoly, tandreminao ihany izy fa nanohitra fatratra ny tena. Zany hoe misy olona zany ohatra ry Demasy tsy atao ho namana satria mitarika anao ho any amin'ny reaka zao fiainana zao. Fa ohatran'ny Alexandro indray hoe aio ny olona ohatran'ny Alexandro ao am-piangonanao, fa misy Alexandro any fiangonana rehetrarehetra. Tandremo ny olona ohatran'ny Alexandro. Dia eo indray le ohatra ny namana tsara ry havana. Teny Paoly eo amin'ny 9 hoe teny amin'ny Timoty izy hoe mahasotoa ankaty amiko faingana ianao, mahasotoa ankaty amiko faingana ianao. Indro Paoly no tena hoe miangavy ary mandondona ny Timoty ho any aminy, satria ao amin'le périkope, amin'le contexte dia hoe efa akaiky ny fotoana ialako, efa akaiky ny fotoana hafatesako. Timoty aza taraiky ianao aza taraiky. Ty taratasy alefako any aminao ty nge mety efa ho elaela ty vao tonga any, dia anao aza mangatakandro makaty. Fa tena mila anao. Fa maninona izy ny may ahitany Timoty? Tamin'ny Paoly nanao velomany lo olona tao Efesosy, tao Efesosy Timoty, dia nitomany reo, anisan'ny tomany, anisan'ny tomany Timoty ry havanao, raha hoe nanao adieu i Paoly. Fa zany io ihany, io le fifankatiavana. Fa hoe Paoly dia miresaka ny Timoty izy dia hoe hitako aminao izy ny finoana tsy mihatsara velatsia.
zay ao anatinao, izay nitoetra taloha anatin'ny loha izy renibenao seonika reninao, ary matoky afa ao anatinao koa izany no ilay finoana tsy mety tsy ara-velatsy. Zany ny safidio ho namana ry havanao. Fa rehefa ao anatin'ny fangenana ohatran'izao, ao anatin'ny fotoana na solitude forcée ohatran'izao, ny olona ohatran'ny Timothée no anome fifaliana anao, tahaka ny nanomezany fifaliana any Paul ry havanao. Safidio tsara ny namana dia ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Eto misy an'ity hoe Kreskati, lazainy nakany Galatia. Teto ihany no ahitana an'ity hoe Kreskati ao amin'ny Galatia, ao amin'ny Baiboly ry havanao. Asa moa izay tena inona ny asa fanompoana natao niaraka tamin'ny Paoly, fa milasana inona zavatra bitika kely fotsiny ary ataonao ho an'ny tompo dia tsarovana mandrakizay zany. Tsarovana mandrakizay zany. Ary mahafinaritra ilay anaran'ilay Kreska hoe ny anarany dia hoe croissant, zany hoe olona mitombo, misafidiana namana zay hitanao fa mitombo ara-panahy dia hiara hitombo amintsio ianao ry havanao. Safidio tandremo zay ho namana. Ozy izy Paoly ery ambany ery amin'ny 9:10 hoe lioka ihany no ato amiko. Any amin'ny Kolosiana 4:4 izy dia miteny lioka malala, Luc le bien-aimé, sady dokotera no olona mitompo. Izy nanoratra ny filazantsara ny lioka. Azo an-tsaina tsara ry havana. Paoly mikatra, efa antitra. Sy tena hoe fikarakarana ny Paoly ara-batana amin'ny mahadokotera azy sy ny fampaherezana ara-panana dia Paoly ary andrarezina eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny ilan'ny olona. Ohatran'izany hoe lioka zany izy. Lazaina fa io prison nanagadrana ny Paoly io dia maizina. Ny anaran'ny lioka azo adika hoe lumineux. Lumineux izy mazava. Lumineux fahazavana ho an'ny hafa. Tedava namana lumineux ry havanao. Tedava namana lumineux hanazava ny fiainanao. Ary ianao koa meteza ho lioka, meteza ho lumineux ho an'ny hafa. Aleo marka fa mahasoa amin'ny fanompoana izy. Marka tia nanana olana goavana be tamin'ny Paoly, satria tamin'ny 10 missionnaire voalohany dia natsatoky Marka teo Paoly sy Barnabas, tesitry Paoly. Fa eto miteny izy hoe efa namelany Marka, aleo izy alao izy asemakaty amiko izy fa mahasoa utile amin'ny fanompoana. Misafidiana namana utile amin'ny fanompoana ry havanao. Zay. Okizay ny manana namana mahafinaritra, satria ny soarenao, journée-nao dia feno resadresam-poana sy asa-poana, tsy aritra hatramin'ny fahafatesana, tsy hatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Tamin'ny rehefa mijery ny tantara ny missionnaire ry havana, dia hoe maty moa i Thomas Bevanina telo mianaka. Volana août izy ny tonga teto 1818, décembre 1818 maty izy telo mianaka. Dia David Jones rerana nanohy ny asa. Dia tateoriana 1821 nandefasan'ny LMS missionnaire anankiray David Griffiths i David Jones hanampy azy. Dia tonga Griffiths dia niasa teto Antananarivo, dia niasa volana vitsivitsy teto Antananarivo Griffiths. Dia hita fa manomboka amin'ny voalamina tsara ny raharaha. Dia niteny tamin'ny David Jones izy za andeha haka mivadiko izay mbola nasaiko niandry tao Maurice aloha. Volana vitsivitsy talohana taorin'ny tongavana zany zao resaka zao. Toy izy David Jones hoe za koa hiaraka aminao any Maurice, fa za i David Jones koa maty vady zany za apakapady. Griffiths naka ny vadiny, David Jones napakapady. Sarobidy eo fanompoana. Vady ry havanao. Zany nao sy ny tantaran'izy roa lahy. Ary ny tena namana voalohany, sakaiza voalohany eo amin'ny fanompoana ry havanao. Fantatrao ve zany ranabavy malala? Fantatrao ve zany? Fantatrao hoe Ezer ianao, mpamonjy anay lehilahy ianao,
matoa misy lehilahy mijoro tahaka zao sy tahaka zao misy vehivavy Ezera ambadika eo anilany eo. Matoa misy lehilahy ohatran'izao dia misy vehivavy Ester kintana manoro lalana azy eo anilany eo. Rehefa mitenitsika hoe tandremo safidy tsara ny namana, ianao ranabavy, ianao reny malala, vady toinina ianao eo akaiky eo anilan'ny vadinao. Anoro-hevitra azy ho Demasy, anoro-hevitra azy ho Alexandro, sa anoro-hevitra azy ho Timoty, ho Lioka, ho Marka, ho Kresko. Zay ny zavatra voalohany ampatsahivon'ny tompo atsika amin'izao andro an'izao ho atsika izay te hita hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ry havanao. Tandremo fatratra zay atao namana, safidy tsara zay ho mpiara-miasa aminao. Famarinana faharoa dia zao: tandremo ny famakiana Baiboly. Tandremo ny famakiana Baiboly. Raha tsy mamaky Baiboly ianao, raha tsy manokatra Baiboly ianao, tsy ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana izany ry havanao. Hoy ny 7:20. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha mankaty ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra. Mahavarina lehilahy mahafantatra tsara ho faty izy afaka volana vitsivitsy. Lehilahy mahafantatra tsara io fahafatesana io fampidirana azy any an-danitra. Eto amin'ny 7:20 izy ao am-pigadrana izy dia mampatsiany le réalité madinika ety an-tany. Réalité madinika ny anankiray, réalité goavana be ny anankiray. Le réalité madinika dia ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo, mba eto aty inge zany, mba eto aty. Satria ho avy ny rinina. Moa rehefa makao a Roma ao, rehefa jerena le prison nisy an'i Paul, rehefa jerena misy sary be dia be amin'ny internet any, dia ohatrany hoe misy an'ireny efitrano araka ny ahitantsika azy ireny, dia eo ampovoan'le efitrano misy lavaka ohatra hoe lava-bary reny, dia atsofoka an'le prisonnier dia ao ambany ao izy, ohatrany hoe ao amin'ny lakavy ao izy, sady maizina ny mangatsika ny mando. Dia ozy izy Paul hoe lay kapoty na le manteau na le par-dessus navelako tao amin'ny Karpo mba hoe tongery Timoty rehefa makaty ianao. Fa ento indrindra koa ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra. Lehilahy efa eo akatoky ny fahafatesana ry havanao, mbola te hamaky boky, te hamaky tenin'Andriamanitra. Zany nahatonga an'i Paoly ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Fifikirany amin'ny famakiana boky, famakiana Baiboly. Tamin'ny andro moa mbola tsy nisy ny Baiboly fa soratra vitsivitsy fa dia zay hoe amin'ireo soratra amin'ireo boky hoditra ireo ry havanao. Manahoana manahoana fitiavanao mamaky Baiboly ry havana, manahoana fitiavanao mamaky Baiboly. Ireo kristianina voalohany zay ny purany martyra ry havana dia olona vontony Baiboly, olona vontony Baiboly, olona vontony tenin'Andriamanitra. Zany ireo olona ireo. Ary fantatry ny misionera tsara ry havana ny asarobidiny zany hoe fananana Baiboly zany. Dia vao tonga kekely ry zareo 1820 David Jones tonga teto, 1821 tonga teto Griffiths dia mbola nisy misionera nanampy azy, 1824 ry zareo ny zavatra nataony raha vao azony natao dia negosia fanafarana machine d'imprimerie. Ary tena hoe nekendradama tsara zany. Nitondrany azy dia hoe afanotana boky ampandrosoana ny fianarana, ny fampianarana. Fantohatsain'ny misionera ry havanao dia fa tsy andriny zay hoe anontana Baiboly amin'ny teny malagasy. Zany sika zay faly rehefa hivavaka ety hoe sondranao zay ny amin'ny azahoanay Baiboly amin'ny tenin-drazanay. Fa zao manaona famakinao an'io manaona famakinao an'io
1er mars 1835 nanomboka ny faninjena tamin'ny andron'ny ranavalona 1er mars 1835 juillet 1836 nyroahan'ny ranavalona ny missionnaire de 1836 no niala teto missionnaire farany tamin'izany fotoana zany fa ny zava-mahagaga ry havana zava-mahagaga juin 1835 21 juin 1835 vita printy amin'ny teny malagasy baiboly manontolo 21 juin 1835 io no ankalazany mampely ary tokony ankalazayntsika kristianina rehetra hoe 185e baiboly nandikana amin'ny baiboly amin'ny teny malagasy tamin'ity taona ity vita inona zavatra mahagaga amin'izany zavatra mahagaga amin'izany mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra atsika malagasy atsika kristianina malagasy fatany eo am-pelantanana ny zavatra ho ataon'ny ranavalona 1836 ny missionnaire vao niavoafa ny farany niala fa izy niala ry havanao efa namen'Andriamanitra fotoana am'tana printy fandikana baiboly amin'ny teny malagasy enonao ve zany programan'Andriamanitra 185e baiboly io ary aza mifalitsonan'io hoe manana ny baiboly amin'ny teny malagasy vakio ry havanao vakio fa ianao tsy mamaky an'io tsy de hoe manao tsinitsinina ny fikeleza missionnaire ainy ianao fa manao tsinitsinina n'Andriamanitra manao tsinitsinina programan'Andriamanitra manao tsinitsinina fitiavan'Andriamanitra anao hoe ameko baiboly vakinao amin'ny fiteninao ianao ry havanao nahafaly an'ireto kristianina voalohany reto satria moa nisy fifandraisana tamin'ny Angleterre tamin'ny alalan'ny LMS de missionnaire manafatra baiboly manafatra boky fampiorenam-pinoana de taty aorina taty amin'ny 1847 taty de mbola nisy indray na vaivandray ny faninjehana de tonga na livraison na baiboly tsisy baiboly tao filazantsara tao salamy tao trakta isan-karazany tao kivy vetivety le kristianina tsy nahita baiboly fa aveo izy faly satria tao anatin'ny faninjehana voatery ny tsokana andositra ny mbanivohitra be any ry zareo mba azahoana miaraka miangona mivavaka ry havanao ary izy mitsoka ny mbanivohitra iny faly izy fa le filazantsara na le salamo kely mora entina fa tsy mavesatra ohatran'ny baiboly zany fitiavan'ny olona tenin'Andriamanitra tamin'izany ry havanao ary namonjy fotoana zay nitsahivina zay le fankalazana ny 185e baiboly zay de hoe vao vita printy tamin'ny teny malagasy apany amin'le baiboly de tena hoe io le baiboly fandrombaka le kristianina nandrofotra le baiboly zarany raha hoe mahazo pejy anankiray zany raviny anankiray zany fitiavan'ny baiboly manahoana fitiavantsika amin'ny baiboly trantsika rehetra dakapotsiny ny baiboly mampalahelo zany fiteny dakapotsiny tonga mamangy ianao misy baiboly veo alaina ary ambany anina ary feno vovoka ry havanao tandremo famakinan'ny baiboly tandremo famakinan'ny baiboly ry havanao ary te aharitra atokatran'ny fahafatesana ianao aoka ianao tsy oka ho vontony filazantsara ho vontony baiboly fa oka zay ty hoe vontony télévision vontony internet vontony Facebook fantatro tsara fa ianao zany ry havanao fa io télé internet Facebook mamolavola vakinao io mamotony sainao io mamolavola saina manefa fieritreretana anaraka an'izao tontolo zao manefy ny sainao manefy anao ary mandrehitra ao aminao ny filan'ny nofo filan'ny maso sy ny rehaka momba an'izao fiainana zao ary ianao votona télé votona internet votona Facebook ny atahorana de hoe
ho volavolain'ny devoly amin'ny alalan'ny télé sy internet ary ny Facebook ianao ho taranaky temasy riavana misy sampana antsoina hoe Dorcas satria zany le anaran'le vehivavy amin'ny avantsika loterana misy hoe sampana Marie Marthe fikambanam-behivavy ihany koa zany asa re anahoana raha ohatra ka hoe manorina sampana temasy isika mety maromaro ihany ny mpikambanao raha tsy teo mpikambana amin'izany ianao tandremo famakina baiboly fiandiniana baiboly fianarana baiboly fakatoavana baiboly fa ianao riavanao tsy atoky hatramin'ny fahafatesana ianao raha tsy mety ampianariny baiboly raha tsy mety resen'ny baiboly lahatra ianao raha tsy mety ahitsiny baiboly ianao raha tsy mety taizan'ny baiboly ho amin'ny fahamarinana ianao zavatra roa na telo ho antsika zay te hita ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny zavatra fahatelo farany dia zao tandremo fa misy ligne d'arrivée ao amin'ny fiainana tandremo fa misy ligne d'arrivée ao amin'ny fiainana alokeliny ty perikopy atsika manomboka amin'ny 1:7 hoy le 1:7 zay fantadaza efa niady tsara aho nahatanteraka fiazakazana aho nitahiry ny finoana aho nahatanteraka ny fiazakazana io moa le fa fantatsika tsara mihitsy hoe hoarin'ny Paoly amin'nahazakazaka tsy sprint 100 mètres na 60 mètres fa marathon 42 kilomètres ny fiainana fa amin'ny hazakazaka riavana dia misy ligne de départ ary misy ligne d'arrivée ary maro ny olona tsy mahafantatra fa misy ligne d'arrivée ao aloha ao ary maro ny olona zay tapohany zany ligne d'arrivée zany ary maro ny olona zay tsy tody amin'izany ligne d'arrivée zany tandremo fa misy ligne d'arrivée ao aloha antsika eo riavanao 9:20 ary ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy aho ho any fanjakany any an-danitra tompo hamonjy aho amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy aho ho any fanjakany any an-danitra 9:20 efa nlazaina teo hoe fa fantatro Paoly fa ho faty izy ho fantatro Paoly fa izy migadro io dia ho tsaraina ary efa fantatra zay valin'ny fitsarana riavanao tsy maintsy ho voaheloka ho faty izy ary ho vinoina ka rehefa miteny izy hoe ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy aho ho any fanjakany any an-danitra le asa ratsy rehetra dia zay hoe ny afitsoko satana rehetra riavanao zay hoe animba ny témoignage-ny Paoly eo akatoko zao fahafatesana zao tsy nangataka izy mba tsy ho faty tsy nangataka izy mba tsy ho afaka amin'ny fanenjena tsy ariavanao fa hoe rehefa hoe afaka amin'ny asa rehetra amin'ny asa ratsy rehetra dia hoe mba tsy ho tratra ny fakapanahy au dernier moment tsy hanao fihetsika mampalahelo na mahamenatra au dernier moment riavanao ary zany ingeny nataony Rahasalamy amin'ny lera 540 tsy iraintsika mandritra nyity volana manontolo ity misaotra ny tompo ny amin'ny tarehiny isaitsika ao amin'izany ny hira faran'ny irain'ny Rahasalama 540 dia hoe asoko ny famonjena ka ho tanako tokoa manampiry fanamasinao riavanao fatary fa misy ligne d'arrivée any any-pandehanana vava mangata fanampian'ny fanamasina hitako ny lalantsara fatary fa misy ligne d'arrivée ao Jesosy manampy fanamasinao ary mivavaky ny olona te ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana mbola io irany Rahasalamy io 540 io amin'ny 9 hoe ho le fony izy efa le mpandefona efa eo faly aho ry mpamonjy eo afaka ao ny heloko faly aho ry mpamonjy eo afaka ao ny heloko mbola ho adinina zay pastera sy mpitondra fivavahana fa tsy mampafantatra anareo fiangonana mazava-doza ny fahotana riavanao fa reny Rahasalama amin'ny hitra farany eny faly aho ry mpamonjy eo
afaka ao ny heloko kakao no ny fanavotanao. Paoly raha salama dia milaza fa io ligne d'arrivée ety an-tany io fahafatesana io tsy fifarany io ry havanao, tsy fifarany io fa fiandohana, tsy fifarany io fa fiandohan'ny fiainana mandrakizay amin'ny fahafenony. Ary ho an'ny Paoly sika isotro fitiavana dia maintsy anjery an'ilay Philippiens 21:23 hoe ho an'ny Paoly dia tsara lavitra satria fahafatesana io ligne d'arrivée ety an-tany io ifindrana ho any akaikin'i Jesosy ry havanao, ifindrana io ho any akaikin'i Jesosy. Ary reo martyr sy ny efatra menada sy ny dorana tao Faravohitra dia mbola nira koa izy tonga eo anatrehan'ilay afo dia milaza hoe ho any amin'ny tany soa sahay. Mampatsiahy ilay 684 antsika tsara hoe ao ny lanitra tsara tokoa izay fonenana mandrakizay, ao ny lanitra tsara tokoa. Tany be asambarana koa ry havana malalo amin'ny tompo ny tompo ampatsiahanareo mandrakariva zay zavatra roa na telo tiany amatsianantsika zay tandremo re namana, tandremo ny famakiana baiboly ary fantary mazava manomboka an'io maraina fa misy ligne d'arrivée miandry antsika ao. Ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.